fitiavana lehibe indray tompoko no entinay mitondra ny fiarabana ho antsika rehetra tonga eto ary manona ny fiadanan'i Jesosy tena hoe tenenay amin'ny anaran'i Jesosy zany satria mendrika anao ny adana satria voatsodrano ianao amen dia raha faly ianao mahary an'izany dia tena dao tehaka amin'ny alalan'ny fifaliana ao anatinao alleluia tena lahady vavao indray ity lahady ity satria akoatra ny teo aloha teo dia nandray tsodrano ianao tamin'ny lahady lasiny tena hita mihitsy hoe mandimandina ny fahasoavana ny endrika ao tena hita mihitsy hoe miavaka ny fiainanao satria nahoana voatsodrano ianao ka androany arabaona eo akaikinao hoe taranaka voatsodrano ka mendrika loatra raha ifalifaly hoe rehefa vitantsika izay dia tsy avelantsika amin'izao fotsiny any tokantrano any famanona ny fiadanan'i Jesosy ihany koa ary ilonay fa tena raisinao finoana ny tsodrano ho tanteraka eo amin'ny fiainanao fa zavatra tiako ampaherezana anao androany dia mahaiza maka ny fon'Andriamanitra isanandro eo amin'ny fiainanao ka manasanao amin'ny anaran'i Jesosy hitsangana amin'ny toerana misy ianao amin'izao fotoana izao dia tena hoe Fotoam-bavaka mihitsy ity lahady anankiray ity satria nandray tsodrano ianao dia araka ny teniko teo hoe mahaiza maka ny fon'Andriamanitra meo azy ny fonao fa ny fony ny tena jereny aminao voalohany indrindra avotsory izay tsy izy rehetra ao mba hahafahan'ilay tsodrano efa nisy fetraikany sahady amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao dia tena ataovy mihitsy androany manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra amin'ny fo madio mba tena ahitanao sitraka aminy mba tena ahitanao fity aminy ary manarak'izay dia mba ho azonao mihitsy le fon'Andriamanitra ka tena anao zavatra eo amin'ny fiainanao indray izy raha mety aminao sandrato ny tananao fa hivavaka be tsika tsy le tia anoloana ihany ny vavaka fa tsika rehetra eny toerana eny dia tena nandrapo hivavaka iray fo iray fanahy dia tena hoe apetrao tanan'Andriamanitra ity fotoana ity Jesosy efa teto ianao ny alohan'izao fotoana izao fotoana roa izay ny lasa iloko fa efa teto ny fanatrianao ary mbola mitohy izany satria tena tsy misy fetra mihitsy ny fanomezanao izany fanatriana izany koa tahaka ny fanomezanao ny fanahinao androany Jesosy matoky afa eto ianao sy ny tananao mahery fotoana homban'ny tananao ity satria mahatoky amin'ny teninao ianao eo avoany eto ianao ary tsy jerijery anay fotsiny ianao androany eny fa na dia ny any tokantrano azy any fa ianao ny asa satria manerana ny fanatrianao androany hikasika ny fotorotoro rehetra ianao ary tsy hitareretra iain'ny fitarainany tsirairay avy fa tonga eto kosa nefa izay androany anambana fiderana fotsiny aneo fiankofana fotsiny satria tianay loatra ianao satria tena maminay loatra ianao ary tena tianay androany miaka amin'ny fonao satria mangeta ety izay mba hisy fetraikany sady eo amin'ny fiainanao eny tsodrano navotsotra ny mpanomponao tena oka mpifampona ahitana sitraka eto anatrianao Jesosy ny fampona ataona eto androany fa tsy fombafomba na fahazarana ninina kosa nefa mety ho sakana sy fisarihan'ny devony ny fisainanay hanompo amin'ny fombafomba fahazarana dia zany dia tsy ambininy eto satria mahery ny anaran'i Jesosy ka tsy ambininy eto zany amin'ny anaran'i Jesosy misandrata amin'ny ambony indrindra ianao Andriamanitra aterina anao ny atsa sy ny saotra ary ny voninahitra miankohaka eo anatrianao izay lehibe voninahitra indrindra satria ianao no mendrika ny fiankofana sy ny fiderana amin'ny anaran'i Jesosy andeha izay iray feo sadiny amin'ity amin'ny alalan'ny tirity hoe iankohaka eo anatrianao ny zava-mananaina rehetra ka hanambara fa masina ianao ilay tompo sy to ilay ho avy ilay hatramin'ny taloha ary ho mandrakizay nda ho ary tsy hideran'ny tompo
Samiary maka nitoerantsika isika rehetra tompoko. Arabaina avokoa ianareo rehetra izay toka manalika an'ity fotoam-pivavahana ity. Arabaina ry ilaina azo ny tsodrany lehibe. Arabaina ianareo satria ny tsodrany izay nentinay ho anareo dia ho amarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo amin'ity taona 2024 ity. Arabaina toy izany ihany koa ianareo izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny YouTube na amin'ny alalan'ny Facebook. Mino isika fa androany dia ho amarin'Andriamanitra fa eto izy. Ho amarininy sy ho porofony amin'ny alalan'ny tenanao izay marary ho sitrana. Ianao izay manana olana ho vonjeny. Ary n'olona tsodrany natao atsika dia ho tahina isika. Andeo tsika hiteka mafy. Raha mbola misy mafy izany dia ataovy ihany. Jesosy! Jesosy! Dianay! Mombanay! Mandrakizay! Saty zany ve! Saty zany ve! Alleluia! Dia ho an'Andriamanitra irery ihany dera sy ny atsara voninahitra. Hivavaka isika rehetra amin'izao fotoana izao. Hivavaka mba ho amafisitsika fa ny contrantsika amin'i Jesosy fa isika dia azy ary tsy saraka amin'ny mihitsy fa hanompo azy mandrakizay. Ao anatin'ny hivavaka fanamafisantsika ny contrantsika io. Raha natsapa-teny ianao fa nanota tamin'Andriamanitra na hoe nisy toetra tsy tsara ny fanopino dia mety manao fifonana amin'Andriamanitra. Magataka famelan-keloka aminy. Azo antoka fa amelantsika Andriamanitra no Jesosy izay efa mahatoa antsika teo ambony hazo fijaliana. Apetrao eo afovoanao tananao dia andao antsika rehetra hiaraka hivavaka.
amafiso kontranao am' Jesosy fanompo azy hatramin'ny farany tokoa ianao tena zava-dehibe mihitsy zava-dehibe tokoa ny faharetatsika hatramin'ny farany fa zay maritra hatramin'ny farany hovonjena ny fanahany ekelin'Andriamanitra hiditra ao an-danitra izy raha sanatria ka nalota ianao na nisy toetra toe-po ratsy kanefa anao pino dia mibeba makatafa mialan-keloka fa Andriamanitra mindra fosy hamonjy atsika noho ny am' Jesosy ny rany nalatsaka teo ambony azy fijaliana samy mivavaka arak'izany faniatana nataoko izany a sika rehetra tompoko rekony feonao zay mitoriny fitiavanao nefa milatsangany finoana anatonako Nani
andriamanitro misaotrany amin'ny fitondrana magaga izay nitondranao anay reto ho amin'ny tanjonanao ny fahavelomanay amin'ny taona 2022 ity ianao no miasa ka tsy hisy hemitra na hiverin-dalana na dia anankiray amin'ny tonga eto azy ianao ihany koa niasa ka ifo amin'ny toromasom-panany izay rehetra natory hatramin'izay ary amin'ny taona ity dia ho fiangonana mirehitra sy mafana fo sao fiangonan'izao ilay tsodrano izay efa nety mpanomponao ho an'ny sao fiangonan'izao dia ho amarinonao sy ataonao tanteraka tokoa ho tanteraka aminay andriamanitra ny faminaniana nampitondranao an'ny Isaia-mpaminany ary amin'izao taona izao no hitondranao anay ho amin'izany ho asandratra ho eo ambonin'ny avoana ny fiangonanao izay efa niorina tao an-tampon-tendrombohitra ary ho hitan'ny olona rehetra ny fahazavana izao fiangonan'izao ka ho avy ny jetilisa anatona ny fahazavana izay hitany eo amin'ny fiainanay ho arak'izany tokoa ane no hitondranao anay tompo amin'ny taona ity misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy halleloia amen halleloia halleloia andao ary a mbola hitoy hideran'ny tompo amin'ny hira anankitelo isika hidera azy na eo koa ka eo natreny arak'izay fitarian'ny fanahy masina andreto mpitarika fotoana ireto aoka ndray anjara lompan'andriamanitra amin'ny alalan'izany hira zany ianao androany alefaza tompoko halleloia manasa antsika indray a zay hitsangana amin'ny toerana misy atsika fa mbola hakasitraka azy tsika sady hankalaza azy ny antony fiderana izay ataonao sy ataonay dia izao hoe Jesosy rery ihany mendrika an'izany ka tena hoaka hidera amin'ny fonao rehetra ianao a daory tsika mbola anambara indray fa masina izy ary mendrika azy ny fiderana arahantsika dia izany
amiko ilay zanak'ondry fitsara toy izao traniranao an'Andriamanitra fahasoavako lay omaly anio ampitsoratry izay ianao alfa omega fiandohany fiafarany lay mpamozy mesy mpanangananamana iainaoana andriny fiadana toy izy mavy traniranao ianao tomposoa ianao tomposoa Panzaki, sai nell'ira, piano, mi salva, mi razzuta, naterano, mi rausi, andata, Panzaki, sai nell'ira, piano, mi salva, Yakuta, tena mila zavatra tena ngeza avy any aminao zany satria lehibe Andriamanitra afaka mbola miteha-tananao fideranan'Andriamanitra ve ianao miaraka amin'ny orakora-pifaliana zany halleloia tena tsara Andriamanitra tenenina ao akaikinao hoe sambatra ianao fa manana fifandraisana malalaka aminy tsy ny olona rehetra ny afaka manana fifandraisana amin'Andriamanitra fa zay voavela heloka tamin'ny alalan'ny rano Jesosy teo ambony sy fijaliana ihany asandrato ny tananao dia ho fafay azy fantatrao ve fa ao an-danitra ao dia tsy misy fitsarana ny fiderana sy fiankofana amin'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Apokalipsy any amin'ny Apokalipsy toko 4:1-11 dia zao hoe maro ny zava-mananaina miankohaka ao anaty an'Andriamanitra anisany zao senao fa eto tantsika dia fa iainantsika zany maro ny loholona 420 miankohaka manipy ny satro-bonainy satria nahoana mendrika fiankofana tena izy avy any aminao izy dia tahaka an'izany koa nataondreo ao an-danitra ao andao sataritsika sahady zany eto amin'ity toerana ity satria eto izy akipiro masonofinao dia saintsaina fa na ianao ihany koa raha ny amin'ny toerana misy ianao any dia tsaro fa eo akaikinao eo mihitsy izy satria ampy mizara ny fanatriany ao fafay ho an'lehibe voninahitra indrindra tena hoaka mifangovitana eny ankofanao e tena matahotra sady lehibe any eny Andriamantsika rehefa mekohaka teo anoloany lay velona mandrakizay ireo olona dia hoy izy hoe ianao tomponay sy Andriamanitra iny mendrika andray ny voninahitra sy aza sy ery zany foana ny averin'izy ireo manoloana ny seza fiandrianana ary hoy izy hoe fa ianao nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy saintsaina fa tsy kisendrasendra ny namorona an'Andriamanitra sy ianao fa hoy izy hoe ianao ilay zava-mananaina nanambara fiderana ho azy nomeny ny fofinaina mahavelona mba hanambaranao ny fiderana azy zavatra ilaina aminao nefa dia kely sy tsotra sy monja izy dia za monja indrindra dia zao hoe ny fonao miankohaka eo anaty any mitady olona ho izy Andriamanitra hiankohaka amin'ny fanasy amin'ny famarinana manoloana andaontsika tena ngetahetany amin'ity taona vaovao ity hoe tena ilay fiderana tena izy no asandra antsika azy tena fiankofana tena izy mahakasika ny fony ka mahatonga ny tanany tsotra mandrakariva hitantana anao amen misandrata Andriamanitra
te hifandray foana aminao zay araka ny fanamafisanay ny contratnay teo amin'ny famponanao te kambana be aminao zay Andriamanitra amin'ny voninahitra anao amin'ny fona rehetra izahay fa mahatalanjona loatra ny fahalebiazanao Andriamanitra ny voninahitra mahery ianao ary tsy misy azoarina aminao tsy tonga eto izahay hitaraina nangataka fa tena hoe tsotra fotsiny ny andehanana eto dia ankoaka sy amin'ny voninahitra anao Alleluia 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 Orenao ny fanatrehan-drano fonao rehetra ny angovany eo anatrehan Amen 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 Mendrika anao raha eo tsisy mihoatra anao Alleluia Alleluia Mendrika nitsafany ianao satria lehibe sy be voninahitra ianao mankasitraka anao Jesosy nameanay ny fahalalahana maimaim-poana iakoaka eo anatrehanay mpahary sy ilay velona mandrakizay Amen Alleluia Amerina ny voninahitra rehetra manao zay Andriamanitra iray feo zay amin'izao fotoana izao sotra tompo Amen Tansara ny fifandraisanao
voninahitra azy isika. Sotra Jesosy eo. Nahoana tokoa moa izay Andriamanitra no mamerina ny voninahitra ao anao satria tompony lehibe ho anay Jesosy tia androany ity hahafahanay makasitraka sy misaotra ny amin'ny tsodrano izay nataonao anay. Indray fatateranao sadisady mendrika loatra ianao Andriamanitra io. Tsapanay any sampahitanana ny fitiavanao. Androany izay Jesosy dia te hitsaoka anao fotsiny hakasitraka ny anaranao. Satria mendrika ianao ary tsy misy azo arina aminao lehibe voninahitra indrindra Jesosy eo. Alleluia, 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 alleluia. Amen, amen, amen. Amen. Menanao ny azy Jesosy eo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Makasitraka Jesosy eo. Amen. Sotranao Jesosy eo. Amen. Amen. Sotra fanavansamba. Tany amin'ny fifandraisanao. Mendrika fankofana tsara indrindra avy any aminao izy. Amen. Sotra Jesosy eo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Dia o Tompo manantonana dia hitany voninahitra tamin'ny fo sy ny fanahy famamiko ny
sotranao Andriamanitra. Sotrandriamanitra. Amen. Makatoerantsika tompoko. Iomana andreny tenin'Andriamanitra isika amin'ity maraina ity, amin'ity andro androany ity. Matoky fa ny Andriamantsika tsy mahafoy antsika zany mihitsy izy. Fa isika toka eto isika manao fotoam-pivavahana dia eto ihany koa izy. Ary mitay an'ity fotoana ity. Dia ianareo izay mangetaeta ny eo aminy, te hifandray aminy, dia azo antoka fa tena atsapa ny famarinan'izany. Ny riko moa dia tsy hoe ny sasatsasany amintsika ihany, na ny vitsivitsy ihany no mangetaim-ba, angetaita eo amin'Andriamanitra na hifandray aminy, fa dia tsika rehetra mihitsy. Melohany anambarako ny tenin'Andriamanitra dia hanao hira anankiray isika. Ataontsika le hira hoe RHEFI-panazava. Dia eo anatin'izany dia efa tokony hiomana ianareo izay marary mba ho sitrana. Hiomana ihany koa ny ahita ny herin'ny tsodrano izay efa natao taminareo. Andao ary RHEFI-panazava no hira ataontsika akipimy masonao ao anatin'izany. Kibo masono fitsikitsika dia ataontsika mifanavavaka izany. RHEFI-panazava ny andrandranao zay, azahela fatongava tao amin'ny fanaina, mba ho fantatray mazava zay lazany tenina, areto lalandava ao ambony avoka. Ry Jesosy mitenena. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao, aminay izay manantena vantreny feona, fombanay sy manay batsapo sy antra, iteny no fatsisay aneho'ny olatra. Makatoeranareo a. Vakina ny Baiboly oabolana toko faraika amin'ny roapolo andininy fa raika amin'ny telopolo. Vakina ny Baiboly oabolana toko faraika amin'ny roapolo andininy fa raika amin'ny telopolo. Toy izao no voasoratra. Voaomana ny soavaly ho amin'ny andro iadina, fa an Jehovah ihany ny fandresena. Averiko vakina le teny. Voaomana ny soavaly ho amin'ny andro iadina, fa an Jehovah ihany ny fandresena. Koretiana voalohany indray a toko fa 15 andiny fa 17. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika rehetra toka eto ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika.
ry fiangonana rehetra manarika an'izao fotoam-pivavahana izao ianareo rehetra zay any tokantrano any ka manaraka ny fotoam-pivavahana mazava be mihitsy voasoratra io tena mazava be mihitsy aloha veriko vakina aminareo le teny oabolana toko faraika amin'ny roapolo dia faraika amin'ny telopolo voaomana ny soavaly voaomana avokoa ny fiadiana rehetra amin'ny karazany ho amin'ny andro iadiana fa any Jehova lay Andriamanitra zay tompontsika ny fandresena Korintiana voalohany toko fa 5:17 fa isorana ny Andriamanitra tena misaotra azy isika hoy Paoly zay manome antsika manome antsika rehetra ny fandresena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika na inona tokoa ry havana malala toka eto manarika zao fotoam-pivavahana izao na inona olana na inona ady na inona zavatra sarotra atrehanao ohatra hoe efa atrehanao amin'izao taona vaovao zao dia zao ihany na atao andresy foana ny olon'Andriamanitra rehetra tsy misy akory ary zany atao hoe matsanilony zany hoe sahala fa natao andresy foana ny olon'Andriamanitra rehetra raha tena olon'Andriamanitra tokoa ianao tonga eto raha tena sura ny tenanao ianao hoe tena olon'Andriamanitra dia izay nambarako izay ny marina natao andresy foana ny olon'Andriamanitra rehetra na manao ahoana sy ahoana ihany koa ny hery sy ny fahefan'ny fahavalo dia mbola zao ihany natao andresy foana ny olon'Andriamanitra rehetra lay Andriamanitra tsy to lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao izy mihitsy no hitondra ny olona zay azy ho amin'ny fandresena amen raha mivolasa ny baiboly no jerena efa natao zany fahiny efa nasehony teo amin'ireo olon'Andriamanitra zany fahiny ary mbola ho ataony ihany koa zany amin'izao vaninandro misy antsika izao tsy amaina mafy be ve zany ho ataon'Andriamanitra izy zany hoe fandresena dia ho antsika satria nahoana satria izy lay izy atray ka ho mandrakizay izy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay fa ny condition fotsiny riavana dia ity fa ny condition fotsiny ho dia ity tsy maintsy olona manana an Jesosy ianao raha tianao ny ahita fandresena raha tianao no hoe omena fandresena tsy maintsy manana an Jesosy ianao tsy hoe tsy maintsy vavaka tsy hoe tsy maintsy kristianina tsy hoe tsy maintsy mpiangonana tsy izay fa tsy maintsy manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ianao zao no fijoroana vavolombelona nataon'ny Paoly apôstôly hoy izy isorana ny Andriamanitra zay manome fandresena antsika zany hoe Paoly apôstôly zany teo amin'ny fiainana ary tsy izy ihany fa rehefa fiangonana zay notandremany nampianary ny tenin'Andriamanitra nanoloanan'ireo olana reo ady sy ireo zavatra sarotra dia hijoroan'ny Paoly apôstôly vavolombelona hoe nandresy ry zareo tena tsapa ny vaingana mihitsy ny fandresena ary aveza fandresena izany tsy hoe no izy manan-tsaina tsy hoe no izy matanjaka tsy hoe no izy tia mikarokaroka fa tena tsapany hoe Andriamanitra mihitsy no nanome fandresena anay Paoly teo amin'ny fiainana dia tsapany hoe tena famaninina azy fa enjana ny adina andalovany mafy ny adina atrehany
ary na fiangonana ary a dia nisy fotoana tena ny senty mihitsy mieritreritra lay adina andalovana lay adina trehana fa tamin'ny fotoana farany dia nisongadina ny baribary hoe nandresy ry zareo avy aiza fandresana io avy amin'ilay Andriamanitra. Halleloia, halleloia. Fa ny condition natoka azy ireo nataon'Andriamanitra nandresy dia no Jesosy Kristy zay efa noraisiny ireo, zay efa monina ao anatin'izy ireo. Zay no antony natoka ny Paoly miteny io teny io Korintiana 2:12 andiny 7:10 manao hoe fa isaorana ny Andriamanitra zay manome fandresena mame antsika ny fandresena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Tiany Baiboly ambara zany dia hoe tsy afaka ny omen'Andriamanitra fandresena mihitsy ny olona anankiray na ny fianakaviana anankiray na ny fiangonana anankiray raha ohatra ka tsy mbola nandray an Jesosy izy na ihany koa hoe tsy mbola manana an Jesosy izy. Noho izany amin'ity androandroany ity amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia manasa antsika rehetra ao, tsika rehetra tsy misy avahana io na ianareo izay efa ela be no nanompan'Andriamanitra tamin'ny alalan'izao asy izao, na ianareo izay atao hoe samba toka eto na hoe fandrony no nanalika fotoam-pivavahana tak'izao, manasa antsika rehetra ao, manasa anareo ao fatary tsara mombanao, fotopotoro tsara mombanao hoe efa nandray an Jesosy tokoa ve ianao sa tsia, efa manana an Jesosy ve ianao sa tsia, mbola ho aminao tokoa ve Jesosy Kristy hatramin'ity androandroany ity sa sanatria efa niala tao aminao. Amafisiko amintsika mantsy fa tena mitondra fandresena ny olony ny tompon'Andriamanitra tsy toa, tsy vadika amin'izany mihitsy izy fa ny condition amafisika any mila manana Jesosy monina sy mitoetra ao anatinao ianao ary mila manana Jesosy velona eo amin'ny fiainanao ianao. Ahoana Jesosy Jaona 4:14 o Jesosy eno tsara, izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy aminareo reo afaka makany amin'Andriamanitra ray, afaka mifandray amin'Andriamanitra ray afa-tsy amin'ny alalako. Zany hoe na inona titra etsika hoe kristianina, vavaka, olon'Andriamanitra, kanefa Jesosy, izao Jesosy tsy mbola niraisinareo, tsy mbola mitoetra ao anatinareo dia tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra ray mihitsy ianareo. Fa raha ohatra kosa efa niraisinareo izao Jesosy, efa ao anatinareo izao Jesosy, dia sako ny milaza ho Jesosy fa tena hiasa Andriamanitra ray eo amin'ny fiainanareo. Amen. Zao ny lalana, tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Zao ny lalana, na dia Andriamanitra ray ary tsy afaka manao na inona aminareo raha tsy amin'ny alalako. Zay mahatonga amin'ity androandroany ity, satria tiako ianareo amin'izao taona 422 izao tena hatsapa zana tao hoe fandresena mezinezina zay tsy avy aminao, tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Noho izany amafisiko raisy Jesosy, ome toerana ao anatinao Jesosy, ary tsy hoe androany ihany izy no niraisinao sy nomenao toerana ao anatinao, fa na aiza na fotoana manao ahoana mandra-pandao antsika ity tany ity atao fisurany tenanao foana ianao fa Jesosy dia efa ao anatinao. Amen. Badinio ange ity témoignage nataon'ireo mpianatra 70 lahy tamin'ny fotoanandro niarahany tamin'i Jesosy tety ambony tany. Rehefa na dia nanao asin'Andriamanitra reto 70 lahy reto, dia tany am-panaovana asa tany zareo tena gaga, tena talanjona,
inona natokazgaga sy talanjona satria nanaiky azy ireny devoly resiny izy ireny devoly zay tsy fahita teto ambony tany hatram'izay zany mantsy fa ny devoly dia manana hery ambony lavitra no izay ananany olombelona efa ela tanany zareo raha te moa ny fanapahana manapaka ny zavatra rehetra nangalariny teo an-tanany Adamaseva dia izay matoka ny devoly ambony lavitra noho izay fahefan'ny olombelona ny fahefana fa tamin'ity indray mandeha ity gaga sy talanjona rety fitopolo lahy dia lasa ry zareo nao compte rendu tany amin'i Jesosy mpampianatra tompoko na dia ny demony azy nanaiky anay tena nanaiky anay ary nanaiky anay noho ny anaranao zany hoe nampiasainay ny anaranao Jesosy dia tonga dia nanaiky anay demony io voasoratra io ary fitopolo lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo na dia ny demony azy dia manaiky anay noho ny anaranao amen amen raha dinina ny demony azy nataony reto fitopolo lahy reto izao hoe tena nanaiky azy ireo 100% ny fanay ratsy rehetra tena resin'izy ireo 100% ny devoly rehetra satria tao amin'izy ireo Jesosy lay Jesosy efa nandresiny devoly no mitoetra tao anatin'izy ireo normal be raha ohatra ka nanaiky azy ireo ny fanay ratsy ary nandresy devoly tokoa ry zareo ary ambonin'izany lay anaran'i Jesosy mihitsy no nampiasain'izy ireo tamin'ny toerana rehetra zay nandehanana rehefa misy zavatra ataony ohatra hitoroteny amin'ny anaran'i Jesosy hitoroteny eto ohatra hivavaka ny marary amin'ny anaran'i Jesosy ametra tanana marary ohatra amoaka demoniary zareo amin'ny anaran'i Jesosy ho avaka ny demony ohatra nandalo olakolany zareo amin'ny anaran'i Jesosy miala eto anatreanay ny olana dia gaga ry zareo talanjona satria nivoako mpandresy amen amen nivoaka mpandresy satria Andriamanitra nanome fandresena azy ireo noho zareo manana Jesosy ary noho zareo ihany koa nampiasa ny anaran'i Jesosy fa koatran'izay hoe manana Jesosy nampiasa ny anaran'i Jesosy dia ay zareo reto ka efa nomeny Jesosy fahefana manitsaka maiko sy mena rano fahefana mandresy ny heretra nana fahavalo fa sainga dinidininy zareo le izy tsy azon'jareo onona le izy andoka efa kitsika ny voalaza eo amin'ny 120 ho Jesosy indro efa miako fahefana ianareo ka nahoana ianareo gaga sy talanjona ny fahefana miako anareo dia fahefana manitsaka miana rano manitsaka maingoka ary fahefana mandresy ny hery rehetra anana fahavalo na inona zany hery anana fahavalo zany dia nito eny tsisy ampaninona anareo akory zany rehetrarehetra zany ry fiangonana toga eto tsy afaka omeny Jesosy fahefana mandresy devoly zany ny olona dia le devoly fotony ny olana fotony ny ady fotony zavatra sarotra tsy misy olona omeny Jesosy fahefana mandresy devoly zany ny olona raha tsy efa nandray an Jesosy izy na hoe manana an Jesosy izy amen amen marina nge zany diavana malala ahoana moa no anomesa Jesosy fahefana misy olona mandendeny amin'ny arabe eny dia tena mampalelo ahy ianao amity fampahoriana ataony devoly ity ka dia omeko anao fahefana entinao mandresy devoly tsy atompoko fa ny fahefana dia omeny Jesosy ny olona zay nino an Jesosy sy ny olona nandrain Jesosy ary ny olona manan Jesosy ao anatiny
zany no antony matoka amin'ny teny hoe ny condition ahafahan'Andriamanitra mitondra fandresena ho antsika dia ny finoantsika an' Jesosy, ny fandraisantsika an' Jesosy ary ny fananantsika an' Jesosy. Ka androany zany na izany izy amintsika toka eto aza mangatakandro intsony ataovy tena surany tenanao ianao fa Jesosy dia tena ao anatinao marina, Jesosy tena monina ao anatinao, fa raha izay ny marina zay ny mitombona azo antoka riavana amin'ny taona 2024 ity. Andriamanitra mihitsy no hitsaritseritra amin'ny fiainanao, amin'ilay olona, amin'ilay ady, amin'ilay zavatra sarotra ary amoakanao mpandresy izy. Antoantsika teka mafan'Andriamanitra. Dia zao azy hivavaka ho anareo toka eto ho anareo izay samba toka eto, na mety hoe efa fanondrony ianao no nandre toroteny nataoko. Androany ianao tapa-kevitra fa tena ino an Jesosy, tena hoe andray an Jesosy ary anome toerana Jesosy ao anaty. Androany ianao tapa-kevitra ho amin'izany. Hivavaka ho anareo aho mba tena ho validen'Andriamanitra so fanapa-kevitra ho an Jesosy izao. Dia rehefa validen'Andriamanitra le izy dia azo antoka fa ho mpandresy anao amin'ny tetoana ity. Ho mpandresy ianao, mety hoe mafy be le olana, mety hoe mafy be le ady, mafy be le zavatra sarotra, zavatra mety mitrango zany eto ambony tany, fa ny azo antoka tsy maintsy mandresy ianao, tsy maintsy tavavoaka amin'ny fandresena ianao. Ka izy aminareo tompoko no sambany tokoa toka eto, na ifandrony ianao no nandre toroteny ataoko hivavaka ho anareo aho, raha sitrakareo atsangano tanana izay voakasika zany teny zany. Raha misy sambany tonga eto na fandrony na fantelony atsangano ho anareo manangatanandreny safady mandrosoa eto anoloana eto afaka mivavaka ho anareo mandrosoa eto, mandrosoa mandroso na dia vitsivitsy ary anareo mandrosoa ihany vavaka ho anareo aho. Dia andao tsika rehetra nangatanana kavanana hitosika amin'reto namantsika reto hivavaka ho azy satria nandray an Jesosy ry zareo ary neken'Andriamanitra hitoetra amin'ny fanjakan'Andriamanitra da ho azy. Andriamanitra misy andreto namany reto amin'izao fotoana izao mitsangana eto anoloana, tapa-kevitra fa anotena ho anao Jesosy, andray anao Jesosy ary ampandroso anao Jesosy ho ao anatiny. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako vavaka omeo famelan-keloka reto ny reto, ny amin'ny fahotana vitany, ny amin'ny teom-panany ratsy teo aloha ary sasao amin'ny ran'i Jesosy reto ny reto, ka tsangany eo anatreanao ho toy ny olona tsy mbola nanota mihitsy. Amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny demony zay niasa tamin'ireo olon'ireo hatramin'izay mihiala, mihiala, esoriko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Andriamanitra, raisinao isan'ny olonao ary isan'ny zanakao ihany koa ireo olon'ireo manomboka androany, ho soratanao amin'ny boky fiainana ny anarany. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Amen. Dia mahazo toerana ianareo tompoko. Ry havana malala manalika ity fotoam-pivavahana ity, mbola mafisiky ihany fa ny condition ahafahan'Andriamanitra manome fandresena antsika zanak'olombelona dia ny fananana an Jesosy monina sy mitoetra ao anaty. Zay ihany, zay ny voalohany indrindra sady everiko hoe lehibe indrindra. Fa ny condition manaraka ihany koa dia ity,
mila manana finoana ianao fa nataon'Andriamanitra mandresy ny olon'Andriamanitra rehetra na iza na izy. Araka nefa toroteny nataoko taminareo hatramin'izay rehefa tsy ao amin'ny olona anankiray ny finoana dia tsy misy azon'Andriamanitra atao. Zay matoka amin'ny teny hoe ny kôdesa manaraka mila mana finoana ianareo fa ianareo dia mendrika omena fandresena. Amen. Ndeo hiteka mafan'Andriamanitra isika. Raha mpamaky baiboly zao isika dia mahita fa reo olon'Andriamanitra voasoratra hoe nandresy, nataon'Andriamanitra nandresy dia tsy izy fa reo olon'Andriamanitra hitan'Andriamanitra avy any ambony fa olona manana finoana ny andresy. Reo olona manana finoana ny andresy. Na inona tokoa olana sy ady ary zavatra sarotra natrehan'izy ireo tamin'izany fotoana izany, na manahoana sy manahoana tokoa ny hery sy ny fahefan'ny fahavalo tamin'izany fotoana izany, dia zao voasoratra anaty ity baiboly ity, nataon'Andriamanitra nandresy ry zareo satria avy any ambony Andriamanitra no nahita hoe manam-pinoana ny andresy izy. Halleluja, halleluja. Ohatra iray ity, nataon'Andriamanitra nandresany Goliata be Davida. Satria nahoana? Satria hitan'Andriamanitra avy any an-danitra fa tao amin'ny Davida ny finoana ny andresy. Eno tsara ke ny fomba fiteny Davida entina milaza fa tao aminy tokoa ny finoana ny andresy. Sokafy ny baiboly Samuel voalohany toko fa 17 andininy fa 10 ka hatramin'ny andininy fa 7. Toy izao ny voasoratra ao. Samuel voalohany toko fa 17 andiny fa 10. Fa ho kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao ry Goliata be, manatonay amin'ny sabatra, manatonay amin'ny lefina ary manatonay amin'ny lefipoy. Ianao ry Goliata be, ny ekinanao dia iny sabatra tananao iny reny lefina tananao reny, reny lefipoy tananao reny. Ianao tena mihetehitra amin'ny nofo, mihetehitra amin'ny habenao ianao, mihetehitra amin'ny halavanao ianao. Fa izao kosa, izao Davida kely izay mijoro eto anatrianao ry Goliata, toy izantsika ny teny. Fa izao kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitra miaramila Israely, zay efa noeky anao. Zara manatona anao ry Goliata, tsy manatona anao amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana, fa manatona anao amin'ny anaran'ilay Jehovah Andriamanitra zay ivavahanay Israely. Ary androany dia iaiky anao fa tena tsy tohatra io Andriamanitra ivavahana io. Dia toy izany ihany le teny. Fanaporofona fa tao amin'ny Davida ny finoana, hoy izy, anio no aloran'i Jehovahnao amin'ny tanako. Anio ho atolotr'Andriamanitra eo an-tanako ianao. Ka dia amelanao aho ary anapaka ny tendanao, esoriko amin'ny vatanao, ny lohanao, dia omeko voromanidina sy ny bibidy ny faty miaramila Israely rehetra anio. Mbo fatatry ny tany rehetra, ho fantatrao ry Goliata fa manana ny Jehovah Andriamanitra izahay. Mbo fatatry ny tany rehetra, ho fantatrao ry Goliata fa ny Andriamanitray izy miado anay ary tsy maintsy atao mandresy izahay. Dia andiny fa 7 moa dia hoe ary fantatry ny fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amin'izay Jehovah, fa Jehovah niady ary anolotra anareo hoe ho an-tananay izy. Halleluja. Dia raha fakenao tsara ny fandeha tantara dia hitanao fa Andriamanitra mihitsy no le finoana nananan'i Davida
no sambotra ny Goliata, nandray any Goliata, dia nitaritarika any Goliata, andao aty atolotra eo an-tanana Davida ianao mba ho resena. Amen. Satria nahoana no nanao azany Andriamanitra? Satria hitan'Andriamanitra avy any ambony fatao amin'ny Davida ny finoana ny andrisy. Dia tena tanteraka tokoa ilay ohabolana 21-31, andao versika vakina ilay izy. Voaomana ny soavaly ho amin'ny andro ediny, tahaka ny nataony Goliata mihitsy. Voaomana fitaovam-piadiana amin'ny karazany, hoentiny Goliata miady, toy ny sabatra, toy ny lefipoy, toy ny lefona. Ary ankoatra zany, ny fiarovatena voaomana tao zany tretretra zany, fa ivoasoratra io, fa an Jehova kosa ny fandresena. Amen. Amen. Amin'izao fotoan'izao zany a, raha misy mitsangana ho favalinareo any ambadibadika any, miaraka amin'ny karazana fitaovam-piadiana, raha fijery azy dia hoe tsy tohatra ny miady aminy, tsy vitanao ny ady aminy, fa raha manana Jesosy ianao dia ho ia hoe manana finoana fa Andriamanitra no amoakana ho mpandresy. Izy mihitsy no andray tanana favalinao dia amoakana ho mpandresy. Andao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Alléluia! Alléluia! Fa ny condition fahatelo indray dia ity. Condition ahafahan'Andriamanitra mitondra ny olona, mitondra antsika zany ho am'fandreseny. Dia izao, manana finoana tompoko. Fa ianao io, olona efa nahatso-drano taminay mpanompon'Andriamanitra. Efa tsofinay rano ianareo. Amen. Aoko fantatsika rehetra toka eto, fa tsy mitovy mihitsy ny olona nahatso-drano sy ny olona tsy nahazo tso-drano. Tsy mitovy mihitsy. Zandrindra no antony natoka ny Esau niangavy mafy tamin'ny Isaka rainy, hoe kiako mba tsofirano ray iaho e, mba tsofirano ray iaho e, tokana ihany fa nitsodranonao kiako, mba tsofirano ray iaho e, mba tsofirano ray iaho e. Satria fatana fa tsy mitovy mihitsy ny fiainan'ny olona sy ny fiafaran'ny olona na tso-drano sy ny fiainan'ny olona sy ny fiafaran'ny olona tsy mbola nahazo tso-drano. Ka ianareo toka eto, efa nahazo tso-drano avy ety aminay ianareo, efa nitsofinay rano ianareo, ka manana finoana fa ny olona takizany azo antoka fa ho avoaka n'Andriamanitra ho mpandresy. Tena ho avoaka n'Andriamanitra ho mpandresy. Asiteka mafy be. Amen. Anisany mampahery Androndrakarivo ty teny izay efa ty teny ambarako aminareo ity, ary teny efa fantatrareo hatramin'ny elo. Ilay voalaza amin'ny Isaia 4:120. Ny voasoratra dia hoe toavin'Andriamanitra ny teny izay ataony mpanompon'Andriamanitra. Na ihany koa hoe tantaran'Andriamanitra ny tso-drano izay ataony mpanompon'Andriamanitra. Ary niakon'io teny atao mpanompon'Andriamanitra amin'ny olona manompo an'Andriamanitra io, na hoe niakon'ny tso-drano izay ataona eo anareo, dia ity mendrika ny ho avoaka mpandresy ny olona tahaka izany. Amen. Dia manamafy an'izany ny Genesis 7:7-20. Zao ny voasoratra. Ny tso-drano rainao dia mihoatra noho ny avoana mandrakizay. Amin'ny teny frantsay ily izy a. Aloha nga manavadio amin'ny teny frantsay kely nge. Ny tso-drano rainao dia mihoatra noho ny tso-drano razam-bentsika. Tena mihoatra noho ny tso-drano razam-bentsika. Dia izao toa ilay teny. Ary zany tso-drano zany dia eo amin'ny lohanao.
eo amin'ny tapondohanao. Amen. Amen. Dia ina moa teny tiako ambarany amin'izay, ianao sao eto aloha miaraka amin'ny tsodrano, satria ny lohanao tsy hoe najanonao any ambadika any, fa ianao eto dia miaraka amin'ny lohanao. Ifarany ty fotoabe mivaly ity, mety handeha hiaina-tsimo anao, tsy ny vatany fotsiny mandeha miaina-tsimo, fa miaraka amin'ny lohanao. Hiana varatra ianao, tsy vatanao fotsiny mandeha miaina varatra, fa miaraka amin'ny lohanao. Zany hoe ilay tsodrano izay nambara taminareo dia ho tapon'ny lohanao. Raha miaina tsimo anao dia manaraka anao any izy, raha miaina varatra ianao dia manaraka anao any izy. Dikan'izany ianao dia mendrika nomen'Andriamanitra fandresena. Asio teka mafy be. Arao age ny tenin'i Jakoba, ny tantaran'i Jakoba. Jakoba dia ray amin'ireo olona izay nahazo ny tsodran'ny rainy. Izay mivolaza amin'ny Genesis 17. Nahazo ny tsodran'ny Isaka rainy izy. Dia io Jakoba io anefa toy ny olona rehetra ihany izy. Nandalo olana, nandalo ady, nandalo zavatra sarotra. Imbetsaka izy no fetsifetsen'ny olona. Betsaka izy no nambakain'ny olona. Toy izao mihitsy ary zavatra tsapan'i Jakoba tamin'izany fotoana izany. Hoy izy, impolo nalovany karamako ny patronko, ny mpampiasa. Impolo nalovany karamako ny patronko na ny mpampiasa. Fa zay tsy nahasakana ny fitahiana sy ny fombiazako izany, fa dia ara-baky teny navoaka n'Andriamanitra ho mpandresy foanao. Inona ny antony? Satria efa nahazo ny tsodrano ny rainy Jakoba. Halleluia, halleluia. Tsika rehetrarehetra tonga eto ihany koa dia tena tsy misy valaka amin'izany mihitsy ny fahasoavana voman'Andriamanitra ho antsika amin'ity taona ity. Zay rehetra nahazo tsodrano dia mendrika atao mpandresy. Ka na inona mety hoe ara-tsim-panan'ny olombelona, na inona mety hoe ataky ataon'ny divoly, dia zao foana ny azo antoka. Zay rehetra efa nitsofina rano na tsodrano dia tsy maintsy mivoaka mpandresy. Andoka efa kitsika ny zavatra ny témoignage ny Jakoba, Genesis 3:30, dia efa kitsika manomboka amin'ny 17. Genesis 3:30. Fakina ilay teny. Voasoratra eto moa zany ny mpampiasan'i Jakoba dia tsy akory fa ny rafozany ihany. Misy aloha tena rafozana ratsy, tena misy. 17. Fa ny rainareo efa namitaka, efa nanambaka, ka efa nanova karamako impolo. Azonao ona ve zany adina treny Jakoba izany? Fa ny rainareo efa namitaka, ka nanova karamako impolo. Nefa tsy nahavelan'Andriamanitra tongaloza tamiko izy. 19. Raha nilaza tamiko ny mpampiasa hoe ny mara rehetra amin'ny ondra manosy no karamanao, dia niteraka mara ny ondra manosy rehetra. Ary raha nilaza hoe indray izy nisy adika rehetra no karamanao, dia teraka sadika ny ondry amanosy rehetra. Dia nalain'Andriamanitra ny fananany rainareo ka nomeny ahy. Natao zany contrat hoe inona ny karamanao ry Jakoba. Dia hoe ianao ny patron, ianao ny mpampiasa, ka aroso amiko zay tianao aroso. Dia mety eo
i labana lay mpampiasa tena dala sy velona ny ty zalaty hoe zay teneniko no ekeno karamana ekenao ve zay lazaiko eno Jakoba fa manina moa Jakoba no manaiky satria tsy manatahotra izy no izy efa nahazo tsodrano ary fatany fandriamanitra tsy maintsy ampandresy azy zao ary ny karama ifanarantsika ny mara rehetra amin'ny ondra-manosy teraka dia zay ny karamanao fa ny ankoatra zay daolo merci patron mety amiko zany de ny memejaka labana hoe tena vendrana be ty zalaty kajo rehefa niteraka ny ondra-manosy rehetra zay teraka mara zay teraka mara zay teraka mara ary ny ondra-manosy rehetra teraka mara daolo de lasa be de be mihitsy fananany Jakoba raha oharina fananan'ilay mpampiasa azy taitra ndray lay mpampiasa taitra tena ohatrany tsy mety aloha ovaintsy an contrat de hoe ovaina ahoana indray re alao ny sadika rehetra no karamanao zay mantsy tena impossible ny sadika rehetra amin'ny ondra-manosy teraka no karamanao tsy maninona ho Jakoba zay tianao fa zay nge mpiasa zay tianao wakaiza moa kajo rehefa teraka ny ondra-manosy rehetra zay teraka sadika indray zay teraka sadika indray ny ondra-manosy rehetra teraka sadika daolo de niovandray Jakoba i labana mpampiasa aloha atao zao zay natokany Jakoba ny teny hoe impolina lovaka ramako ndrainareo fa tsy nasakana ny fitahina zay nomen'Andriamanitra halleluja riavana malala manarika zao fotoam-pivavahana izao manana finoana ianao fa ho lefantsofina rano efa nambaranay mpanompon'Andriamanitra tamin'ny anaran'i Jesosy nitsodrano sazanareo amin'ity taona 420 ity ary no zany tsodrano zany de Andriamanitra no antoka ny fiainanareo ho mpandresy asiteka mafy be de andao nge mbola vakitsika ihany ny voalazan'i Jakoba témoignage-ny Genesis 1:3 manomboka amin'ny 1:7 sy ny 1:7 zao 20 taona izao no nitoerako taty tany an-tranonao ka 14 taona no nampoko anao azahoako azy mirahavavy zanakao ary 9 taona kosa nazahoako ny ondra-manosinao ary rehefa nanova karamako impoly anao raha tsy Andriamanitra ny raiko dia Andriamanitra Abrahama lay natahorany Isaka no nomba dia ho nampandianao maina tokoa aho ankehitriny Andriamanitra efa nitsijo ny fahoriako sy ny fisasaran-tanako ka nananatranao alina tena resy lahatra mihitsy Jakoba hoe Andriamanitra mihitsy no nampandresy azy avy azy fandresana io avy amin'Andriamanitra lay nitompony rainy lay nitompony razambeny zay nanome tsodrano azy ry havana amin'ity taona ity zany efa volona be mihitsy Andriamanitra hanavaka atsika efa volona be izy hanavaka anao ary efa volona izy ny hitondranao amin'ny fandreseny fa mino ianao mino le tsodrano efa tsofana rano anao ianao amen de aza matahotra mihitsy naiza misy anao satria le tsodrano efa eo tapony lohanao de indro Andriamanitra ampandresanao no le tsodrano eo tapony lohanao amen averiko indray hoe toy ny olona rehetra ihany Jakoba nandalo olana nandalo ady nandalo zavatra sarotra fa ny olo tsodrano nomeny sakarainy azy dia navoaka n'Andriamanitra mpandresy izy ary lasa olona tsara fiafara efa vonon'Andriamanitra hitondratsika ho amin'izany ihany koa
noho izany amafisiko ekeo reo condition anankitelo no menanao reo. Ianao zany mila manana Jesosy mona ao anatinao isan'andro san'andro, na miandro io na mialina, na aiza no misy anao, na kariary na takonana, mila manana Jesosy monina ao anatinao ianao. Zay ny condition lehibe indrindra. Ary ny faharoa, mila manana finoana ianao fa ianao dia mendrika ny andresy no Jesosy zay efa ao anatinao. Ary ny fahatelo le nambarako teo hoe satria efa notsofina rano ianao, efa nahazo ilay tsodrano ianao, dia izay tsy maintsy mandresy ianao tompoko, tsy maintsy mandresy ianao tompoko. Apetrao ny fonao tananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zao fiangonana rehetra tonga eto izao dia ho ataon'Andriamanitra mivoaka mpandresy izy amin'ny tetoany 2024 ity. Zay nitondran'Andriamanitra ny Jakobo no hitondran'Andriamanitra ny reto olona reto, satria olona efa nahazo tsodrano tahaka Jakoba zao fiangonana rehetra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa no ilazako fa Andriamanitra hitondra zao fiangonana izao ho amin'ny fandresena miezinyeziny tahaka ny nitondran'Andriamanitra ny Davida ka nandresy teo alohan'ny Goliata, no hitondran'Andriamanitra an'izao fiangonana rehetra izao. Andao aritsika rehetra azo esorina amin'ny tanana, fonao amin'ny tanana, andao hivavaka, anam-pololotra vavaka ho fisaorana an'Andriamanitra no zay fahasoavana lehibe no manin'Andriamanitra ho antsika amin'ny taona 2024 ity. Andao hivavaka tsika rehetra azy. Samy mivavaka izy, samy mivavaka tsika rehetra. Aza misy mierikerika, aza misy mitotoika akory, ataova fisaorana fa mendrika ny andresy tsika rehetra tonga eto, mendrika ny andresy ny olona rehetra tonga eto. Taovy fisaorana, taovy mipololotra ao anatinao fisaorana, fa tsika rehetra dia natao andresy amin'ny taona 2024 ity. Raha mahatsapy ianao ankehitriny fa misy faneratsy maningelina anao, ohatrany hoe mampirorosainy sy mampitahotra, toera amin'ny anaran'i Jesosy izy, efa nomenanao ny fahefana, toera amin'ny anaran'i Jesosy izy. Matoky fa amoaka antsika rehetra mpandresy Andriamanitra.
no jesosy amoaka tsika ho mpandresy andriamanitra no ianao rehefa nazo nitsodrano ny rainao halleluia Jesu itianao Jesu itianao Jesu itianao itianao mba ho ahy Jesu ndreto izahay mangeny isika Andriamanitra misaotranao aho ny amin'izao fiangonana toka teto izao ka afaka nanompanao Andriamanitra tsy to Andriamanitra velona misaotra ny amin'ny famindraponao lehibe tena lehibe zay ataonao eo amin'ny fiainanay misaotra ny amin'ny afatra zay ho amarininao fa mitetaona efatra amby roapolo amby roa arivo ity ny rehetra ho avoakanao mpandresy reo namana zay manaraka ny fotoam-pivavahana ihany amin'ny alalan'ny fahitalavitra na Facebook na radio amin'ny anarana Jesosy ho avoakanao mpandresy ihany koa izy ho fantatra amin'ny alalan'ny zoasy izao ny herin'ny tananao Andriamanitra ka dia misaotranao amin'ny anarana Jesosy aho misaotranao izahay rehetra misaotra tompo amen ndao mbola rahantsika tehaka ihany ny fisaorana an'Andriamanitra halleluia dia zao ho toisantsika ny fotoam-pivavahana fa amin'ny alalany fanatitra indray hitondra ny ampafolo-karena isika hitondra ihany koa ny fanatitra entinao manohana ny fanjakan'Andriamanitra samy manome tsika rehetra amen na ndao ary anao iranankiray isika ao anatin'izany dia mandroso ety anoloana izay tondra ny ampafolony rehetra Veja que eu
tsika mbola anao hira anankiray ihany a mandra-pahavitany fanatazana ny fanatra tompoko. Raha mbola misy mafy be akoatran'izany dia atao ve. Alleluia. Dia marana ny fotoam-pivavahana zany isika ka andao tsika hanao hira anankiray tena hifaliana hiravona satria zany ny olona voman'Andriamanitra ao fandreseny zany a dia mbola tsy ahoana ry lazako azy e hoy ny fiteny malagasy aza mandiha tsy afatavony. Zany hoe rehefa mandresy ireo vao mandiha fa ny antsika finoana no mahatonga antsika mandiha sahady fa amin'ity taona 2024 ity dia tena mpandresy daholo tsika rehetra. Andao ara no hira anankiray mandiha vitsy zay dia vavaka marana fotoana isika dia aoriana ny vavaka famarana fotoana moa no apetraka amintsika ny filazana zay tokony ho ambara amintsika. Manasa antsika rehetra hitsangana raha hideran'i Jesosy. Mendrika loatra raha ity tanàna mafy amin'ny fifaliana ianao satria hideran'Andriamanitra. Halleluia. Ndao ary tsika hiravoravo hideran'i Jesosy fa tsara izy sady efa natao fandresy anao. Dewa,
dewa, pandesena dran dewa. Nali satan, resi yanau, pandesena dran dewa. Pandesena dewa, pandesena dewa, pandesena dran dewa. Nali satan, resi yanau, pandesena dran dewa. Vale, 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 ya. Vale, 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 ya. Vale, 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 ya. Vale, vale. La soma fala Jesus. Hanai Jesus wa, hanai Jesus si. Ani satana. Hanai Jesus wa, hanai Jesus wa, hanai Jesus si. Fifadian wanao, fifadian-dewa, fifadian-dewa, fifadian-kanina. Nyali satan, resi yanau, fifadian-kanina. Fifadian-dewa, fifadian-dewa, fifadian-kanina. Nyali satan, resi yanau, fifadian-kanina. Rave, 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 rave. Let's open our Jesus. Hanai Jesus wa, hanai Jesus si. Hanai Jesus wa, hanai Jesus wa, hanai Jesus si. Hanau tegas biara kamjura kurek. Ulla fale now. Koi kitera na jemante no na fale John. Nyali satan, resi yanau, vavaka dewa. Vavaka dewa, vavaka dewa, vavaka dewa. Nyali satan, resi yanau, vavaka dewa. Adiye, 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 adiye. Satana, hanai Jesus wa, hanai Jesus wa, hanai Jesus si. Aseu para bravo não.
Jesosy anay Jesosy asiorakoraka mavantsy Jesosy isika samy makatoerany fa hivavaka sotrany Andriamanitra isika misaotra ry Andriamanitra tsara indrindra Andriamanitra tompo zao rehetra izao misaotra ny amin'ny famindraponao lehibe zay efa nasehonao any rehetra ka natokanao nanalika ty fotoana ity ary nita manokana an'izany fotoana izany misaotra ny amin'ny afatra zay nampitondranao ahy manokana afatra milaza amin'ny fiangonana rehetra fa natao andresy izy noho ny amin'ny Jesosy natao andresy izy noho ny amin'ny tsodrano zay efa nomena azy misaotra anao Andriamanitra ny amin'ireo zavatsoa amin'ny karazany ho ataonao amin'ny fiainanay amin'ny ty taona 2024 ity ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ilazako fa ho ataonao miavaka zao fiangonana izao misaotra Tompo haleloia amen tehaka mafy isika rehetra